La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Sarotra ny ampandrosan'ny Madagasikara raha tsy miroso amin'ny fanovana isika. Fanovana miainga amin'ny fomba fisainana sy fomba fanao izany. Tompon'andraikitra amin'ny izany ny sambatan'olona. Ny andidin'izay arahanao anaty matoana da Tsoratra Gaëtan Andriatsila. Tany Mahajanga no santarany antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fomba ofisialy ny fokonam-doparotry ny antoko. Fifanankalozan-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena sy fanavaozana ny birao régional no isan'ireo lahadinika tamin'izany. Tsy manaiky ny fananganana ny birao maharitry ny CNIDH ireo fiarahamonim-pirenena ary mangataka amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny toetra rà. Taorian'ny fitakiana sy korotana namoizana ain'olona ataon'ny vizite manday Toliara namoaka fanambarana ny CSS ao an-toerana ary lasa fa tsy mbola mandeha araka ny tokony izy ny fampianarana. Araka izany miandry ireo fanapakevitra ho raisin'ny ministera tompony iraika sy ny mpitondra fanjakana izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena faritra maro any Chine indray no ahitana olona vao marina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 raha ny fanambarana izay nataon'ireo tompony andraikitra any an-toerana androany. Paikady napetraky ny sinoa ny fandrarahana ranom-panafody sy fanaovana fitiliana faobe. Ny andinindreo vetrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko goavy fotoana vaovao eto amin'ny Alcool TV ka manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao amin'ny zao sabotsy farany volana Jolay izao dia sarotra ny ampandrosan'ny Madagasikara raha tsy miroso amin'ny fanovana isika. Fanovana miainga amin'ny fomba fisainana sy fomba fanao izany. Tompony andraikitra amin'izany moa ny isambatan'olona Gaëtan Andriatsila. Ny toy ary ny fanisy hatrany ny faneho-kevitra manoloana ny fikasana amony ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ity herinandro ity. Samy nanameloko avokoa ny fomba fisainana sy ny fikasana ratsy tahaka izany. Midika izany fa manamafy ny mahasarobidy ny aina ny isam-batan'olona ary tsy misy malagasy lian-drà. Sarobidy ny aina, tsy misy manana zo andatsaka ny ain'olona na inona antony. Amin'ny finoana na teo amin'ny razambe tany aloha na amin'izao andro iainantsika ny finoana kristianina izao, ny zanahary na ny pahary ihany no tompony aina ka izy no manome ary izy no maka. Raiky tapitraka ao amintsika malagasy izany ka io no mifehy ny fomba fanao, ny fomba fihetsika eny anivon'ny fiarahamonina. Sarotra ny manova sy manala izany ao anatin'ny fiainan'olombelona. Na izany azy, misy ary mivoatra manaraka ny fiovan'ny toetrandro ihany koa ny fiovana eo amin'ny fomba fisainana ho an'ny sasany. Tsy mivoatra ho any amin'ny tsara, fa mivary lavo any amin'ny ratsy, ka mini mamono eritreritra tsotra izao. Azo lazaina fa mamono eritreritra ireo mpampiasan'ny hafa sy ny mpiarabelona aminy ho fitaovana ka itadiavana tombotsoa manokana. Mamono eritreritra ireo mamono sy mandratra ny hafa ahafana maka sy mandroba ny fananany sy ny maro hafa. Araka izany, ilaina ary zava-dehibe ny fiovana. Sarotra ho an'ny malagasy ny miroso amin'izany fiovana izany, ary efa misy aza ny fomba fiteny manao hoe sarotra ny miala amin'ny mahazatra. Tsy mandeha ho azy ihany koa io fanovana io, fa mila finiavana sy fahavononana. Isan'izany ohatra ny fampiarana ny lalàna, ny fomba fiasa, ny fanajana ireo fananana iombonana toy ny lalana sy ny tsena. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fiovana toe-tsaina. Ny saina no mila miova voalohany ka ianaiky sy roso amin'ny tsara kokoa hatrany. Ho sarotra ohatra ny hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ka hiditra anatin'ny toerana natokana ivarotana raha mbola tsy miova ny sain'ireo mpanjifa ka tsy hividy raha tsy any anaty tsena. Sarotra ny miady amin'ny kolikoly raha mbola manolotra vola anaovana fanarana miafina ireo nandika lalàna na ireo nanao ny tsinety teny an-dalana sy teny anivon'ny fiarahamonina. Sarotra ny miroso amin'ny fampandrosoana raha tsy resy lahatra iroso amin'izany ny rehetra.
Tany Mahajanga kosa ny santarany antoko malagasy miaramiainga tamin'ny fomba ofisialy ny fokonan-dotom-paritry ny antoko. Fifanakaloza-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena sy fanavaozana ny birao rezonialy no isan'ny ladinika tamin'ny Zanon Riflory. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tany Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny, ny fokonan-doham-paritra izay tanterahany MMM na ny antoko malagasy miaramiainga. Fokonan-doha izay natao mba ho fanavaozana ny birao iraisam-paritra. Teo ihany koa ny fifanakaloza-kevitra maro samihafa. Mamelo maso ny antoko ny fisian'ny fokonan-doha tahaka izao raha ny fantatra. Zany hoe ny antoko malagasy miaramiainga zany ato amin'ny faritra Boeny dia vonona tanteraka hiatrika n'ireo fifidianana izay ho hisy atsoatsy ato amin'ny faritra Boeny, indrindra moa fa eto à Madagasikara zany. Ka izany no antony nanatanterahanay ny fikonan-doha régional zany eto amin'ny faritra Boeny. Ary mitohy zany izy io manerana ny faritra rehetra eto à Madagasikara, dia ny anay eto Boeny koa zany itohy makany amin'ny distrika sy ny commune ny hetsika izay ataonay, zany hoe hetsika ataony antoko malagasy miaramiainga zany. Zany hoe zany ny antoko moa zany ny tao anatin'ireny amiana ara-pahasalamana reny dia somary nangingina ary nipiripirina mihitsy ara raha nilazako anazy, ka izao no aina vaovao amelona ny antoko malagasy miaramiainga raha ny eto Madagasikara, indrindra fa ny aty amin'ny faritra Boeny. Ankoatra io, nisy ihany koa ny fifidianana izay ho foloan'ny antoko any amin'ny faritra, izay no tanterahana tamin'ny ity androany ity ny fifidianana mahakasika izany. Ireo fiankevitra rehetra tapaka nandritra ity fokonan-doham-paritra ity no hoentina eny anivony fivoriam-be nasionaly Atsoatsy. Mahakasika ny bureau régional ny antoko malagasy miaramiainga dia ny tenako moa zany efa nitondrana izy io hatramin'izay fa saingy fitondrana vonjimaika moa ny nitondrasana azy, ary matoa nahatanteraka an'izao hetsika fokonan-doham-paritra izao dia ao ny fahavononana indrindra fa ny hitondra soa amin'ny antoko malagasy miaramiainga, hitondra soa amin'ny voaka malagasy, indrindra fa hitondra tsara ato amin'ny faritra Boeny. Dia vonona zany ny malagasy miaramiainga anatsara sy anasoa voaka ato amin'ny faritra Boeny. Fanomboana ihany no nosantarana tany Mahajanga tamin'ity androany ity, fa hitohy any amin'ny faritra hafa ihany koa ny fokonan-doham-paritra izay tanterahany ny antoko malagasy miaramiainga ary ho faranana amin'ny fokonan-doha nasionaly. Isan'ireo tonga nandray anjara tamin'ity fivoriana ity, ireo mpikambana mandrafitra ny antoko malagasy miaramiainga. Tao ihany koa ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna avy amin'ny antoko ao anatin'ny faritra Boeny, ary ireo solon-tena ny birao nasionaly. Anatin'ny 11e feda kosa indray dia tetika samaro amin'izao fotoana izao no tanterahana lafin'ny fitantanana sy fananganana fototra-fitrasana natao laharam-pahamehana eto Madagasikara raha ny fanazavana azo miantarandrianay. Fanatratrarana ny tanjona amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo, fampandrosoana amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy. Tafiditra anatin'ny 11e feda na ny Fonds Européen de Madagascar ireo. Amin'izao fotoana izao, hamiompana amin'ny laharam-pamehan'ny fitondrana malagasy ireo tetika samaro tanterahana amin'ny alalan'ny volan'ny Madagasikara avy amin'ny vondrona Europeanina tamin'ny alalan'io. Anatin'ity 11e feda ity moa dia mazava ho azy raha ohatra ka ampiana kely izay fanazavana izay dia misy secteur anankiteny ngeza be izay ataontsika hoe ny raha nototana nantotosa sy namolavola, ka misy ny voalohany zany dia mahakasika ny gouvernance sy ny amélioration de gestion finance publique, dia ao anatin'izay misy tetikasa vitsivitsy maromaro. Ao anatin'izany ny appui budgétaire izay hitantsika isan'andro hoe misy fanampiana avy any amin'ny européenne appui amin'ny resaka budgetika. Faharoa dia ny resaka infrastructure. Ny infrastructure dia hitantsika ireny lalana anatin'ireny rocade rocade nord-nord-est izay vao ataontsika hoe nitokandana faraparany teo ao anatin'izany koa ny lalana vitsivitsy maromaro, ny RN13 sy ny maro samihafa. Dia eo koa ny développement rural, zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia miaraka amin'ny ministère ny agriculture sy ny élevage et pêche ary ministère ny tontolo iainana. Ka ao anatin'ilay développement rural misy ny programme Fafi Centre, ary tsy io ihany neo fa misy Fafi Centre, Fafi Nord, Fafi Sud ary indrindra izay mitetina 132 millions d'euros totalement raha ny développement rural fotsiny resatika. Ka ny Fafi Centre dia 12 millions d'euros eo ny vola natokana ho an'ny Fafi Centre izay misy efa nresahako teo misy tetikasa kely
tsy ahivina raha eo amin'ny sehatry ny fananganana fotodrafitrasa ny fitaterana ny angofo sy ny maro hafa mitentina mandina ny 520 miliara ariary nosotra Madagasikara tamin'ny alalan'ny 11 fed io tanjona ny anoanana ny Madagasikara amin'ireo tetika sapam-pandrosoana samihafa ireo sehatra ireo izay isan'ny antoka ahafahana mampandroso ny firenena isan'izany ny fampiroboroboana ny toe-karena raha ny laharana navoaka ny banky iraisam-pirenena taona 2024 ohatra kasika ny fandraharahana na ny doing business fotsiny teo amin'ny fa 190 tamin'ny firenena miisa 70 i Madagasikara araka ny filaharana nivoaka ny taona lasa io mbola maro manoloana izany ny asa miandry ahafahana manatratra ny tanjona. Napetraka kosa ny paikady maharitra any amin'ny faritra atsimo nosy ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ilaina ny fametrahana ala maitso any an-toerana sy ny vahaolana maharitra. Sabrina Raharson. Anisan'ireo firenena 10 amin'ny fiovaovan'ny toetrandro aty Afrika i Madagasikara. Ny any amin'ny faritra atsimony nosy no isan'ny mizaka ny tserany ainy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny na ny antsoina hoe territoire victime climatique. Izao no nisy vokatry ny tsy fandraisana andraikitra ireo firenena lehibe sy ny fanimbana ny tontolo iainana. Napetraka ny paikady vaovao ary novaina ny fomba fiasa mba hananana vahaolana maharitra hiadina amin'ny kere any atsimo amin'izao fotoana izao. Zany zao raha nanao an'iny plan émergence du Grand Sud iny dia tena miala amin'ilay approche humanitaire mandeha any amin'ny approche na transformation zany hoe fanovana mihitsy ary approche de résilience zany hoe ahoana ny anapitsika ny faritra io hiatrika an'izay fiovan'ny toetrandro zay izay ia matanjaka sy ia mafimafy. Indika an'izay manova fiasa tanteraka manova fijery tanteraka ary reny tazanareo reny ny vokatra zany hoe maro lafo mifampiresaka mivantana amin'ny any fotony mijery hoe inona marina ny tena olana ary inona ny vahaolana maro lafo natambatra zany izay fijery izay natambatra ny fijerenan'ny filanimponina natambatra ihany koa ny fanomezana vahaolana dia ao anatin'izay ny singa iray ao anatiny ny ara-tontolo iainana ary izay tsy azo adino ny olana ny faritra atsimo eto Madagasikara dia olana ara-tontolo iainana ny keretany atsimo dia ny taona 2.700 no nanomboka fatatsika ihany koa ny andraikitry ny mpanjanaka tao anatin'izany namotika ny ala maro tamin'ny faritra iny dia nitoy moa zany ny toizantsika malagasy na tonga amin'izao situation hitantsika any androy izao. Anisan'ny fepetra tsy maintsy takina amin'ny vahaolana narosona avy ao anivon'ny ministera ny tsy maintsy amairena ny tanàna ho maitso any amin'ny faritra androy. Ny vahaolana ny totry ny ministera ny tontolo iainana amin'ny ara-tontolo iainana dia ny hoe tsy maintsy manamaitso indray an'androy condition tena fepetra zany izay tsy maintsy apetraka satria na ny fambolena sy fiompiana ho ataontsika any na ny rano izay ho taritintsika any dia miankina fisian'izay zava-maitso sy roa ivoary izay ho averintsika atao any androy izay. Izay ilay hoe brise vent izy ireo dia mirefy eo amin'ny 20 kilometatra eo zany hoe ametraka karazany zava-maniry isika zany aty amin'ny morontsiraka ahafahana mampiena ilay hafainganam-pandehan'ny rivotra izay iamafy hatrany mandritra ny 3 taona manaraka. Toy izay ihany koa ilay stabilisation de dune zany hoe miezaka isika zany mba tsy isian'ireo fasika ireo intsony mandrakotra ny famboleny olona sy ny fiompian'ny olona sy ny fiainan'ny olona dia apetraka zany ireo zava-maniry mitazona nyreny dune ireny na ny fasika velarana eo amin'ny 7,1 hektara no ataon'ny ministera ny tontolo iainana ao anatin'izay zany hoe vahaolana maharitra ary na ny rano izay alaitsika avy any efa makany ambovombe dia mbola tsy maintsy hoarovana koa ny sahandrika tsy maintsy hovolena hazo daholo ny mandina. Eo zany ny tena mampiseho an'ilay hoe approche intégrée na hoe fomba fijery maro lafo vaovao izay mbola tsy nataontsika hatramin'izay napetraka sonentina ary tsy maintsy hoafanganina fametrahana zany fotodrafitrasa maitso izany mba nisy ny famoahana ny tatitra mahakasika ny fivoarany olombelona nandritra ny taona 20 izay narahana tamin'ny PNUD. Nijerevana ny ezaka rehetra nataon'ny Madagasikara tamin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra. Hita tamin'izany fa anisan'ny nidina ny fampandrosoana ara-toe-karena eto amintsika raha oharina amin'ireo firenendehibe nitovy tamintsika aty Afrika. Amin'izany amin'ny faritra atsimony nosy ny any isika dia tafiditra amin'ny drasitra fampandrosoana amin'ny faritra iny fanamafisana ny fanentanana sy ny fandridrana ny fiainam-pianakaviana isorohana ny fiterahana aloloatra isy ny etsika manokana ho amin'ny zany ny alarana efso. Na eo aza ny kery izay mianjady any amin'ny faritra atsimony nosy izy ihany koa no faritra maro anaka indrindra raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
ho an'ny faritra Androy vehivavy iray miteraka mihoatra ny 8 raha toa ka mihoatra ny 5 kosa izany any amin'ny faritra Anosy. Mbola latsaka ambany ny fampiasan'ny vehivavy ny fandrindram-piterahana any amin'ny faritra iny ho fampandrosoana ny faritra. Tetika asa maro no apetraka any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ka tafiditra ao anatin'izany ny fandrindram-piterahana. Ny hoe projet émergence du sud iny dia misy asa fandrindrana fianakaviana ngeda be zany akoatran'ireny hoe hôpitaly manara-penitra sy ny famatsiana rano sy ny sisa dia tafiditra ao anatiny ny fandrindrana fianakaviana. Inavy ny atao ao anatin'izany ny ngezabe ao aloha dia fanitanana satria mbola mila entanana zany io manko tsy terena mihitsy ny fanaovana fandrindrana fianakaviana aloha na nizaniza satria zoan'ny tsirairay ny misafidy ny zazaterany sy ny fotoana hiterahany azy ao anatin'ny lalànantsika zany. Nefa na izany na tsy zany misy fanetanana sy fampianarana tokony ampitana amin'ilay olona ihany. Manome tolotra fandrindram-piterahana avokoa ireo toeram-pitsaboana ara-panjakana rehetra raha ny fanazavana ary toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay mbola ho amafisina hatrany. Olona vehivavy 20 taona efa manana zafikely dia hitantsika amin'izany fa efa any anaty fiarahamonina mihitsy zany le hoe miteraka aloha dia misy paikady na asa manokana koa zany hijerena ny tanora ametraka tobim-pahasalamana sakaizan'ny tanora any ihany koa zany ny eto amin'ny ministèren'ny fahasalamana ao anatin'io projet io. Dia ankoatr'izay zava-dehibe koa ny fampandraisana andraikitra ny lehilahy satria ny fiterahana sy ny fianakaviana zany tsy vitan'ny vehivavy rery fa lehilahy sy vehivavy zany. Ankehitriny misy ny klinika mobile manentana ireo tanora sy ny vehivavy hanao ny fandrindram-piterahana izay iarahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra toy ny Wish to Action izay vatsian'ny UCAD Vol. Mahakasika ny CAP-ariana rofia kosa indray dia ny eo aza fahasarana ny mpanao asa tanana amin'ny fitadiavana akora fototra. Isan'ireo sehatrasa-mbola malalaka eto amintsika ny sehatrasany rofia malalaka kokoa ny lalam-barotra amin'ny izany raha fanazavana azo Henri Florian. Isan'ny sehatrasa-mbola mamelona olona maro eto Madagasikara ny fanaovana asa tanana. Manomboka tandindindoza aza ireo mpisehatra amin'izany amin'izao fotoana izao. Vokatra ny fahasarotana ny fahazahoana ireo akora fototra ampiasaina. Na eo aza ny fahasarotana amin'ny fijerena akora fototra izay, nambaran'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana fa isan'ny akora mbola maro eto amintsika ny rofia. CAP-ariana mbola malalaka tsara ny rofia ary tena mampidibola ho an'ny mponina raha toa ka ity faran'izay isan'ireo akora fampiasa amin'ny asa tanana toy ny rary. Fibre végétale tsika manana betsaka eto Madagasikara surtout ny rafia. Dia hita hoe miroborobo izy fatoato indrindra fa tamin'ny sity aretina ity satria tsy dia nisy entana afaka nandeha mivoaka moa ny efa nivelany koa fa iny tsy dia afaka niditra teto toerana dia teto toerana zany ilay izy mivezivezy be dia hita hoe miroborobo be indrindra fa resaka crochet momba ny rofia zany tena lasa ohatrany hoe mahaliana zany taloatra tsy dia matetika malagasy loatra no raha fijeriko manokana ny asa tanana malagasy indrindra fa ohatrany hoe vita amina rafia zany fa amin'izao raha mandeha eny an-dalana ianao ny ankamaroan'ny vehivavy rehetra manana poketra crochet daholo dia izay moa tonga miteny hoe lasa miroborobo izy dia mihitsika koa manan-karena rofia. Ankoatr'io isan'ireo sokajin'olona voailika eny anivon'ny fiarahamonina ny vehivavy mananjanaka fa tsy manambady. Matetika izy ireny no lasa vesatry ny fiarahamonina. Noho izany indrindra no nanomezana fampiofanana hanodina ny vokatra azy avy amin'ny rofia ireo renim-pianakaviana tsy manambady mba hananan'izy ireo asa hamelomana ny zanany. Tena azo lazaina hoe zava-dehibe satria amin'izay mahamera célibataire izay dia manokatra manokana izy zany afaka manana tombony zany izy raha ohatra hoe misy orinasa zao commande manana commande dia mampanao anazy afaka hoentiny mody iny betsaka ny orinasa manao izay afaka hoentiny mody iny afaka sady miasa izy any an-trano no mikarakara ny zanany amin'ny mahamera célibataire anazy tsisy manampy izy dia izy rehetra afaka mikarakara ny zanany izy afaka manao an'ilay asa dia mandeha manatitra an'ilay asa tombony manao asa tanana tsy very mandeha izay nga mandeha mafehy anazy na
ohatra na dia ataoko hoe tsy manana olona commande ary izy afaka manao anazy manokana izy dia tafany fidy iny avy eo. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fampiofanana tahaka itony mba hialana amin'ny fanomezana memem-pona. Tanora mpianatra avy any anivon'ny anjerimanontolo no nanome fampiofanana ireo reny mananjanaka fa tsy manambady ireo. Nampatonga anay nisafidy hoe reny tsy manambady no natao tanaty fiofanana aloha voalohany indrindra satria eo amin'ny fiarahamoninantsika dia ohatran'ny voatsikaritra hoe somary voahilikilika kely zareo amin'ilay hoe mbola tanora dia nefa tsy manambady nefa mananjanaka dia mba tianay zany zareo mba hiverina hiintegre ny fiarahamonina mba ahafahany zareo ihany koa miasume amin'ny fiainany zareo sy ny fiainan'ilay zaza satria ilay zaza efa charge be ho an'ny zareo. Ny antony nahatonga an'izay satria tafiditra ao anatin'ny cursusnay aloha ilay izy voalohany indrindra ao anatin'ny matière anay ny manao entrepreneuriat social dia moko nisafidianay nitohizina hatramin'ny farany ilay izy satria tena tsapanay hoe tena mila fanampiana be zareo mba ahafahany zareo miverina indray eo amin'ny fiarahamonina. Seha-piarina tena mampidibola ho an'ny vehivavy mpanao asa-tanana indrindra fa ny vehivavy mananjanaka fa tsy manambady ny rofia. Ankoatra ny asa tanana azo ampiasaina amin'ny tao-trano ihany koa ny rofia ary ny voany izay azo atao sakafo ihany koa. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitokanana ny fahatelopolo ny volana jolay teo ny sekoly numerika voalohany ao Mahajanga faritra Boeny vokatra ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika ny UNESCO ary ny orinasa Telma. Nanolotra solosaina sy connexion internet mandritra ny roa taona ny orinasa Telma tamin'izany fanadina. Notokanana ny zoma 3 jolay ny sekoly numerika voalohany ao Mahajanga faritra Boeny vokatry ny fiara-miasan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa ny UNESCO ary ny Telma. Misokatra miaraka amin'izao sekoly izao ihany koa ny seha-piofanana vaovao miompana amin'ny teknôlôjia vaovao. Antenaina izany mba hanokatra lalana vaovao ho an'ny tanora ao Mahajanga satria miabetsaka ankehitriny ny asa miforona manodidina ny teknôlôjia vaovao. Afaka hanatsara ny fahaiza-manao efa nananany ihany koa ireo mpiasan'ny orinasa na ny androm-panjakana ao Mahajanga izay mila manatsara ny fahalalany. Mitovy ny fomba fijery ary natambatra ny hery mba ahafahana manatratra tanjona iombonana dia ny fametrahana izao sekoly numerika izao. Hoy Ratovy Jean Michael Tale ao amin'ny Telma nandritra ny lahateny nataony tamin'ny lanonam-panokafana. Anisan'ny tanjona imasoana eo amin'ny Telma ny anomesy mametraka ny fitaovana sy ny teknôlôjia vaovao rehetra mba ho fitaovana ahafahany zaza malagasy hanovo fianarana. Amin'izao fotoana izao ny numérika un seul clic azonao izay document tadiavinao rehetra ary tena volenta avy eo ny recherche sy ny étude izay ataonao ka tena isorana mihitsy ny Telma zany satria zava-dehibe ho an'ny firenena izany numérika zany amin'ny fampandrosoana. Nanolotra solosaina enina ary connexion internet mandritra ny 2 taona ny orinasa Telma ho anjara birikiny amin'ity tetikasa ity. Anisan'ny tanjona imasoan'ny Telma ny hanome sy hametraka ny fitaovana sy ny teknôlôjia vaovao rehetra mba ho fitaovana ahafahan'ny zaza malagasy hanovo fianarana. Miaraka amin'izany ny famporisihana azy ireo irosy bebe kokoa amin'ny fianarana sy fifehezana ireo fitaovana sy teknôlôjia ireo mba ahafahany misitraka ny tolotrasa mifanaraka amin'izany. Miroborobo ankehitriny ny teknôlôjia ary miezaka ny orinasa Telma mba hanaparitaka sy izary zany ho an'ny be sy ny maro. Izao fandraisana anjaran'ny Telma izao dia mifandraika amin'ny paikady informatique pour tous. Mpiara-monimby natika 70 no efa miara-miasa amin'ny Telma ary mahatratra 7 alina ireo nisitraka izany. Mpampiofana sy mpanentana 20 no efa nahazo fiofanana manokana ary solosaina miisa 70 sy 200 no efa nozaraina. Ny faniritsika dia mba hitondra vokatra tokoa eo amin'ny fiainana andavanandro ny fisian'izao toeram-piofanana izao ary indrindra mba hitondra fampandrosoana sy fivoarana eo amin'ny toe-karena eto amin'ny faritra sy ho an'ny firenena. Hoy ihany Ratovy Jean Michael. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohany idirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy ary. Lasa ny baolina! Telma Coupe de Madagascar raika amin'ny 20 soirée miaraka amin'ny Telma sy ny Fédération Malagasy Football. Ndao ifanoana, ndao ifakahe, ndao ilalao e! Lalao mampahefa-dalana ny 20 jolay. Lalao manasa-dalana ny 4 aogosy ary ny famaranana goavana alahady 7 aogosy. Arotsy tapaka ny keziny Telma Madagascar sy FMF anarahanao ireo vaovao sy lalao maro azo naloka!
Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tangu maro china mitakaza. Resto, naeza weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala imusara loko misi. Resto, tiako, tiano, uantika. Resto, batu malaza tenga tsara tia lako. Resto, vita malagas. Resto, Maman kukua. Fitinjato ariary. Tontolo ny fahasalamana no nomboantsika ny tapany faharoa ny vaovao dia mety hatratratra ny amin'ny 50 tapitrisa ariary ny fitsaboana hepatite eto Madagasikara. Enina faingo 6 isanjaton'ny malagasy anefa ny tratry ny hepatite B araka ny ta avy amin'ny OMS miantarandriana. Eto Madagasikara, 4,9 amin'ny 17 tapitrisa no mitondra ny tsimikaretina hepatite B, raha toa ka 2,2 no tratra ny hepatite C. Any ambanivohitra no tena avy ny tan'ireo tratran'izay. Isan'ny olana amin'ny fitsaboana azy ny tsy fahafantarany ankamaroany voany aretina. Eo ihany koa, ny sarany fitsaboana izay ambony mety mahatratratra any amin'ny 50 tapitrisa ariary ny totaliny. Ny hepatite moa dia fantatra fa mifindra amin'ny alalan'ny rà izy io ka eo ny reny bevoka izay mamindra any amin'ny zanany na eo ampiterahana koa. Eo koa ny firaisana ara-nofo. Fa eo koa ny fifindrany zany amin'ny lalan'ny fanomezan-drà tsy voatily. Fa indrindra koa ankehitriny dia ao koa ny fifindrany zany amin'ny lalan'ny rà ho an'ireo mpitoroka zava-mahadomelina izay atao amin'ny lalan'ny tsindrona izany. Tsy tokony ho variana amin'ny valana aretina COVID-19 fa ihany araka izany ny rehetra. Isan'ny aretina mitaky fisorohana sy fitsaboana mafy ny hepatite. Ny eto Madagasikara izay tsy mbola misy mandray an-tanana maimaim-poana ny fitsaboana. Saivina ny andro maneran-tany adiana amin'ny hepatite. Lohahevitra tamin'ny fanamariana izany tamin'ity taona ity ny hoe tsy afa-miandry ny hepatite. Tanjon'ny OMS ny hanafongorana ny aretina amin'ny taona 2024. Tsy ahivina misy karazany hepatite. Ny hepatite B ohatra izay tsy misy fiafarany ny fitsaboana azy. Ny hepatite C kosa dia mety haharitra 3 hatramin'ny 9 bolana eo ny fitsaboana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tsy manaiky ny fananganana ny boromaritry ny CNIDH ireo fiarahamonim-pirenena ary mangataka amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny toetra araka eto Andriasilava. Taorian'ny fitakiana sy ny fanehoan-kevitra nataon'ireo komisiona ad hoc mikarakara ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny boromaritry ny CNIDH naneho ny heviny ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena ka nilaza fa tsy ekena ny faniliana ny mpikambana sy ny tsorotena avy amin'izy ireo. Isana ny ady atao amin'ny zon'olombelona ny CNIDH ary ezaka hampanjakany lalàna ka tsy mety raha tsy manara-dalàna hatrany amboalohany. Fa misy ny olana ary ny olana goavana be, ny olana tsy nasionalina ihany fa internasionalina koa satria ny CNIDH nge na tsy ao anatin'ny constitution raha lalàna mametraka azy fa indrindrindrindra ny Assemblée Générale des Nations Unies sy ny Conseil des droits de l'homme no mametraka ny CNIDH. Donc misy fiantraikany io amin'ny fiara-miasa amin'ny international raha vao teny zao dia efa hitsakitsahana ohatra zao, teny zao dia efa tsy adjaina nyzay tokony rehetra adjaina, indrindra fa ny lalàna sy ny zon'olombelona tsirairay avy tsika rehetra manana zoa mila adjaina izany. Ny 10 hatramin'ny 17 ny volana novambra 2024 tsy ahivona no nanatanterahana ny fifidianana
teo ambanin'ny fanaraha-maso ny firenena mikambana sy ny ministera ny fitsarana. Tamin'izay no nivoaka ny anaran'olona 5 avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra izany birao maharitra ny CNIDH izany. Noho ny antony tsy fantatra hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ny komision ad hoc, ny 3 ihany no namoahan'ny fiadidinan'ny repoblika ny décret de nomination ary tsy nivoaka ny ambiny hatramin'izao. 5 taty amin'ny société civile zay mahatonga ilay be dia be ohatran'io e. Amin'ireo 5 ireo anakiroa nalatsaka. Fa ny 3 le décret koa mbola tsy hitan'ny masonay. Misy tokoa hoe zany décret zany. Décret zany tsy tokony secret ny décret. Décret tokony officialisena par voie na journal officiel na émettre. Tokony hivoaka. Public ny décret satria acte public zany ho anatao an'ny vahoaka malagasy. Tsy fantatra ny fisiany zany aloha. Hatreto aloha dia aminay dia ohatran'ny hoe tsy mbola misy. Zay mahatonga ny teny hoe kitoto io fa say voavoaka ny zareo ary le décret. Dia natao le fifidianana tsisy an'izany quorum zany eny quorum ave hoe raha ohatra ny 11 dia tsy ao ny roa fa le roa natao fananina tsy ho ao e. Aiza le décret nanome azy tsy ao dia misy mauvaise foi zany. Droit de l'homme ny resaka eto. Andrasana araka izany no mety ho toy ny ity disadisa tsy fifankazahoana manoloana ny fananganana ny birao maharitra ny CNIDH ity. Andrasana ihany koa ny fanapa-kevitra ho raisin'ny mpitondra manoloana ireo fanehoan-kevitra samihafa ireo. Tsy tokony ho fikasana ny tombotsoa manokana no katsahana hoy ireo fiarahamonim-pirenena fa ny tombotsoa ho an'ny be sy ny maro ka zava-dehibe amin'izany ny fanajana ny zon'olombelona. Taorinan'ny fitakiana sy korotana namoizana ain'olona tao amin'ny université manday Toliara namoaka fanambarana ny CSS ao an-toerana ary milaza fa tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana. Araka izany miandry ny fanapa-kevitra izay ho raisin'ny ministera tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana izy ireo fanampanazavana. Mbola manohy an'izao fanambarana izao ny mpampianatra. Mbola tsy misy fanamboarana ny tranon'ny mpampianatra no doran'ny mpianatra teny amin'ny université ny Toliara. Mbola tsy misy ny fanesorana ireo vahoaka mipetraka eny amin'ny université ka mampitebiteby ary mampitaraina ny fandriam-pahaleman'ny mpampianatra eny amin'ny université izany. Tsy mbola mipetraka tanteraka ny fizerevana n'io fandriam-pahalemana io ka mitebiteby ireo mpampianatra izay mampianatra eny satria mbola mandeha ireo menace de mort ka mbola misahatra hatrany ny asa fampianarana ary sy havoaka mihitsy ny vokatsy ny fanadinana izay efa natao na hoe gel de note azanona ny fisapapahaizana idirana amin'ny taona voalohany ho an'ireo mpianatra izay hiditra amin'ny première année na ireo L1 ary sy misokatra ny toeram-pampianarana. Loza famovoazana maro no mahatafiditra ireo mpitondra moto ka mahatonga ny maro milaza fa tokony anana fahasahon-dalana amily avokoa ny mpitondra moto rehetra. Eo ihany koa ny firongatry ny alatra moto. Ireo indray no hitanao anatin'ny fandaharana alalina rapitso amin'ny 7h eto amin'ny Cool de Vender ho arahantsika ny ampany amin'izany. Miazakazaka ny fitombon'ny olona mampiasa ny moto eto Antananarivo tato anatin'ny 5 taona farany vokatry ny fitoana ny fifamoivoizana. Saika nampiasa azy avokoa ny sokajin'olona rehetra mahomby amin'ny fanenjehana fotoana noho izy afaka misisisika eny anelanelan'ireo fiara. Noho io filana mitombo io, maro ireo tsikely lalana manao izay azahoam-bola aingana ka manao ny asa ratsy, mangalatra moto amin'ny fomba maro samihafa ary ireo scooter no tena lasibatra amin'izany. Tena hodiny aloha. Tena hodiny. Tena lasa izy a.
teny dakana reny lasa ny alohany izy. Maro ny endrika isehony izay alatra moto izay eto amintsika. Toy ity tranga ity niditra tamina toeram-pisakafoana iray ary nasaina nijerijeren'ny mpivarotra 30 minitra taoriana izay tsy teo intsony ilay moto. Ariva dia hisakafo tamin'ny toerana Ndravoahangy ambony iny tamin'ny latsinainy tamin'ny 9 ora teo eo dia resaka tamin'le tompon'le fisakafoanana moa zany izay hoe afaka apetraka eto ve ny moto dia nanaiky izy tsy ampambambana hoe apetrao eo fa tsy maninona fa jerijery anay dia sakafo izay dia gaga afaka 20 minitra 30 minitra teo ny sakafo teo mivoaka efa tsy teo intsony le moto moa zany. Kiwi 100cc le moto moa zany napetraka teo nidy tsara ny lohany tsy atahorana hoe tonga dia ho lasa fa mety efa nanana fitaovana maromaro zany zareo no nanaovana anazy. Vao nahita izay hoe tsy hita le moto moa dia samy penipenina dia teo akaiky teo nisy postana polisy dia mba tonga dia nanao any intervention izy fa tsy tazana. Ho an'ity vehivavy ity indray teo an-tokotany amin'ny andro atoandro no angalaran'ireo olon-dratsy ny fitaovana no ariana antaonany maro. Le moto moa zany eo foana isan'andro mipetraka dia juste ohatran'ny hoe misakafo izay dia mivoaka avy misakafo ihany dia mivoaka efa tsy teo le moto. Teo Andravoahangy akaiky ny rotsirotsy iny lalan'ny zareo moa zany tsy hoe mivoaka tonga dia mivoaka arabe nay fa mbola miakatra couloir mivoaka kady fotsy iny. Na plainte ihany aloha hatreto dia mbola tsisy ny any amin'ny polisy miteny hoe izay no manome vaovao ho an'ny zareo rehefa mahita izay fa tsy hoe izy no miantso. Ina le moto? G5 Megafy. Sûr aloha izay hoe olona veny ihany naka anazy satria moto isan'andro eo amin'ny 12 sasany. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa amin'ireo commune manodidina ihany koa ahitana izay alatra moto izay. Isan'ny rasibatra amin'izany ireo olona amonjy fodiana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia totosan'ny tolakandro teo ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao intantana indray ny Rotary Ivato. Teboka efatra lehibe no navotra ny filoha vaovao tamin'ny Zanonambina Ravelo Arsan. Isan'ireo fikambanana misehatra amin'ny lafiny maro ho fanampiana ny mpiarabelona ny Rotary Club. Na teo aza ny fahasahiranana sy ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 ny toy ary nandray anjaratra amin'ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana izy ireo. Ankoatra ny fanampiana ny mpiarabelona sy ireo sahirana, niteraka fiaraha-miasa ho an'ny rehetra ny amena ara-pahasalamana ary ny tombo ny fandraisana anjara ataon'ireo tanora. Androany, nisy ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha teoloha sy ny filoha vaovao hitantana indray ny Rotary Ivato mandritra ny taona iray. Teboka efatra lehibe no navohitra ny filoha vaovao ny Rotary Ivato nandritra ny lateny nataony. Plusieurs d'entre vous qui me connaissent en tant que pasteur président sont certainement un peu étonnés de me voir. Mety gagy ianareo izay mahalala fa efa nitondra ny Rotary Club aho ary mbola izao mitondra zao indray. Ny marina dia efa samy nifandimby nitondra avokoa ny akabeazan'ny mpikambana ka tsy maintsy hisy hiverina amin'izany toerana izany indray. Ankoatra izay, azo ataon'ny mpikambana iray ny manatanteraka fitaom-pitondrana mihoatra ny iray raha ilaina amin'ny fampandehanana ny fikambanana izany. Efa nisy izany tamin'ireo kilioba hafa ary nisy mihitsy aza ny gouvernoura niverina ny tantana indray ny kiliobany. Mipotratroka tamin'ny filoha teo aloha aho noho ny asa be vita nandritra ny fitaom-pitondrana 24 raika amby 24 na dia teo aza ny valana retina. Et un autre programme pour l'année qui commence. Ho tsaraina trana araka izany ny fifandraisana eo amin'ny samy mpikambana ary ho tazomina ireo asa fanampiana sy fitsonjovana ny mpiarabelona hatr'izay. Taoriana ny lanonana famindram-pitantanana, nisy ny fampizarana mofomamy hanamarika ny dingana vaovao hiatrehana manomboka izao. Mahakasika ny fiarovana ny ala kosa indray Geographic Information System no ampiasaina hiarovana ny ala ao amin'ny distrikan'ny Moramanga. Nisy araka izany ny fampifanana ireo mpisehatra rehetra manoloana izany Gaëtan Andriatsilavo.
amafisina ny fahaiza-manao an'ireo tambazotra mpiaro ny tontolo iainana ka ny fampiasana ny teknôlôjia manaraka ny toetrandro amin'ny alalan'ny GIS na ny Geographic Information System no iofanan'ireo tompon'andraikitra ara-tontolo iainana ao amin'ny distrikany Moramanga. Tompomarika tamin'izao fionana izao ny tetikasa manondro ala andehan'ny faharoa izay toanany FNASC avy an'ny Finland izay tetikasa miaro ny ala ito Madagasikara. Ny tanjona lehibe na tonga nainanao an'ity fiofanany ity ny ampahafantarana ty fotony ny fivoaran'ny faharinganan'ny ala amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo totam-baovao izay azony rehetra alaina eny amin'ny internet zany. Dia misy ihany koa ny fizotran'ny afo. Rehefa tena natao zany, rehefa tena naseho an'ireto ekipa taty ifotony reto le vokatra amin'ny faritra ty aloatra Angoro dia gaga ry zareo mahita hoe kay tena miazakazaka be le faharinganan'ny ala. Zava-dehibe ho an'ireo mpiofana ny fampiasana ny logiciel ahafahana mifehy ny fitantanana ny ala ary ny fahafantarana ny vaovao rehetra miainga eny an-toerana. Zany hoe isy fandraisana fepetra aingana kokoa zany. Ny raha sendra mety misy afo mirehitra na mety misy fahasimbana dia misy karazana fepetra ho raisina malaky kokoa satria raha taloha zany amin'ilay fahalalana anagnanay miankina foana zany mety hoe avy Antananarivo na mety avy amin'ny olona mahay an'ilay fikirakirana an'ireny sary evoakan'ny zanabolana regny fa zao tena hoe manana fahalalana maromaro voaray amin'ireny zany dia afaka tonga dia tena hoe malaky kokoa zany ny fandraisana fepetra. Nandritra ny fiofanana no nanolorana ny kartografia azo tamin'ny fampiasana ny teknôlôjia no vokariny ny manondro ala ampiasainy ireo tambazotra mpiaro ny tontolo iainana eny fotony ka ny ilany andrefana sy atsinanan'ny Madagasikara no iasan'ny tetikasa. Hoenanivo ny fiarahamonina kosa indray isika dia tsy mijanona amin'ny fikarakarana tanàna ihany ny tamberina ndraikitra tokony omen'ny komuna ny vahoaka eny fotony. Fianakaviana sahirana teny amin'ny komuna Ampitatafika indray no nanatanterahana didy potra faobe tamin'ity androany ity ho fanamahavanana ireo ray aman-dreny. Fanampanazavana. Manoloana ny fahasaranan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia nanatanteraka an'izay asa sosialy izay toy ny fanaonten-masy isan'andro dia izay fitsinjovana amin'ny mpiarabe ny andro koa moa dia ao anatin'ny fotoana ririnina tanterakitsika dia izay fotoana ririnina izay indrindra no tsy maintsy anatanteraka ny fahatantanterahana ny resaka vidim-potra zany ho an'ireo zazalahy kely tompo taberina ndraiky satria ny vahoaka dia zavatra anankiray afaka manarina sy mijery zavatra izay misy aty amin'ny tontolo izay indrindra ny natonga anay zany hoe raha vahoaka ny manoditra amin'ny vahoaka ny tenanay dia tony zavatra ohatrany hoe akasikahana vahoan'ny vahoaka zany satria zavatra be loatra zany atao hoe vahoaka zany. Misaona ny tontolon'ny kanto manerana ny zao tontolo izao dia nondomandry alina teo amin'ny 5 taona ilay gitarista malaza Jacob Devarieux izay andrarezan'ny gadokira Zokolov no sady isan'amorona ny tarika Kasava efa nanao seho teto Madagasikara ihany koa moa izay tarika Kasava izay naretin'ny Covid-19 no nitarika izao fahafatesana izao. Izay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia faritra maro any Chine indray no ahitana ireo olona voamarina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 raha ny fanambarana nataon'ireo tompona andraikitra any an-toerana fanadina. Olona nandeha tamin'ny sidina avy tany Moscou no nitondra indray ny valanaretina Covid-19 tao Chine ka namindra tamin'ireo mpanadio ny serana mpiara-manidina. Raha toa ka no heverina efa voafeny valanaretina Covid-19 ahina hiparitaka amin'ny faritra maro ao Chine indray izany amin'izao fotoana ho ny fampitam-baovao avy amin'ny manam-pahefana misana ny fahasalamana androany. 5 indray ireo tranga vaovao tsily tany an-toerana ary tafiakatra 200 amin'izao ireo olona efa voamarina fa mitondra ny valanaretina nanomboka ny 20 Jolay lasa teo. Ankehitriny manao famindrana ranom-panafody tanteraka ireo tompon'andraikitra any an-toerana hisorohana ny fiparitana ny valanaretina. Ankoatra izany misy ihany koa ny fitiliana vaobe izay efa nanomboka tany an-toerana ary ao ireo nanaovana fitiliana indromian-taona. Efa atao fitiliana toy izany ihany koa ireo olona rehetrarehetra nifandray tamin'ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina izay no fepetra vaovao napetraka ireo tompon'andraikitra hisorohana ny fiparitana ny valanaretina indray. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko.
vita malagasy Presto Maman Cocoa Fiton-jato ariary vous a présenté Ny Vavao avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix vous a présenté Ny Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao.